ny 10 Desambra Rabezavana. Ankoatra ny iray be tsy misaraka sy rabozaka dia isan'ireo mpitarika ny mena lamba tsara ho fantatry Rabezavana Ravaikafo. Tany Ambody Amontana no naterahany avy amin'ny foko maro fotsy, ny faritra avaratra Antananarivo no tena nampalaza azy. Ny taona 809 dia efa nandray fitaovam-piadiana Rabezavana sy ny tariny tamin'ny fiarovana amin'ny faritra nisy azy noho ny fandrobanana izy tamin'izany fotoana izany, sy ny fanakanana fidiran'ny fikambanam-barotra Superbie, ny homana akavatan-dehilahy hitrandraka volamena. Nataon'ny fitondram-panjakana malagasy ho gouvernoura tao Antsatrany izy ny taona 2017. Rehefa tafiditra ny tafika Frantsay ny Oktobra 2017 dia isan'ireo nanohitra izany i Rabezavana, nanangana ny antoko-tafika anoherana ny Frantsay. Izy no nanome anarana ireo tia tanindrazana ireo hoe Menalamba. Izy no filohan'ny Menalamba niaraka tamin'ny Rabozaka. Ny volana Martsa 2017 no nanomboan'ny fanoherana tany avaratra. Avy ao Andriamena izy nefa ny hatrany amin'ny faritany Mahajanga ka hatramin'ny Ambatondrazaka dia saika teo ambany fahefany avokoa. Ny fiafaran'ny taona 2017 nefa no nitetika efa noman'ny Jeneraly Galeny dia maro ireo malagasy no maty ny aretina sy ny mosary tany amin'ny faritany nisy ny Menalamba. Voatery ny lefitra teo anatrehan'ireo Frantsay Rabezavana Ravaikafo. Ny kapiteny Raymond no nalefa ny Frantsay nakany Antsandrana ifampiraharaha taminy. Ny lavolefo nakao mariky ny fahareseny dia natolony ho an'ilay hote solontenan'ny Jeneraly Galeny ny peratra fitondran'ny mpitaritafika malagasy. Voatery nalefa sesitany Tatsianosy La Réunion Rabezavana Ravaikafo ny taona 2017. Tavaverina teto Madagasikara indray ny taona 2017 ary niara-ny asa tamin'ny fitondrana ny taona 2017 nefa no nisy namono tamin'ny fomba tsy dia mazava loatra ity mpitaritonana fanafo ity. 10 Desambra 2017 namonjy famelabelarana mikasika amin'ny politika sy ny toe-karena tany Brazzaville ny filoha Philbert Tsiranana niaraka tamin'izany ny mpanao gazety Gabriel Radzaona. 10 Desambra andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona. Ny taona 2017 no nanomboka nankalazaina izany io andro io ihany koa no fahatsiarovana ny fanambarana atao fomba ofisialy ny fanambarana maneran-tany momba ny zon'olombelona.